Mitohy kosa ny asa fampandrosoana ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay tohanan'ny loholona Berthin Randriamihaingo sy ireo mpiara-miombon'antoka samihafa toy ny vondrona Eoropeanina teny amin'ny commune Soalandy indray no nitondran'izy ireo fanampiana fanadihadiana ianta situation. Araka ny tokony omeny ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny distrika Atsimondrano iray manontolo dia tonga nanolotra ny anjara birikiny ho fanohanana ireo olona analina mpamaky vato ao amin'ny kariera Soalandy ny loholona ao Atsimondrano Berthin Randriamihaingo ny sabotsy maraina teo. Izao fanampiana izao dia natao anatevenana ny fanampiana taon'ny vondrona Eoropeanina ity andraikitra famakiana vato eto amin'ny kariera Soalandy ity. Zany dia manoloana an'ireto fikambanana mampisoa reto dia araka ny ezaka dia nataon'ny Eoropeanina dia nanampy an'izareo no namaky fitaovana tamin'ny fanampiana an'ireto mpamaky vato etỳ Soalandy reto dia nitenako loholona Madagasikara Berthin Randriamihaingo nanome teny ihany koa fa mba handray anjara amin'ny fanampiana izany fikambanana zany dia eto amasa fikambanana sy reto mpiara-miasa reto dia manolotra an'ilay anjara biriky izay mba fanampiana ny fikambanana mampisoa ny tena. Ny fikambanana mamsomo izay mihay ireo olona mamaky vato ireo ary eo ambany fiahiny ben'ny tanàna Voajanahary no notoloran'ny loholona ny fanampiana netiny izay natao indrindra ampitaovana ireo mpiasa ireo. Olona mahery ny telo alina avy amin'ny ankonana 10 eo no miasa isan'andro eo amin'ireo kariera efatra misy eto Soalandy ireo.